Mirasoantsika rehetra dia manonona ny shalom ny avy indrindra amintsika rehetra mpanaraka ny pejy. Ny arantsika nahita ny fanendrena Prime Ministra Voatsiela fotoana fohitaorinan'izay dia notendrena ihany koa ireo ministra isan-tsokajiny avy mifanitsy amin'ny ministera isan-karazany avy ho ao anatin'izay fiaraha-miasa izay. Dia ny arantsika nalala fa ny teo ambonin'izany rehetrarehetra izany dia ny président de la république izay lany tamin'ny fomba nandanina azy tao anatin'ny tontolo politika sy ny sofla demokratika fampandanina ho an'izay nampandany azy tao anatin'izay sofla no tsindriko kely nasiko tsindry-peo hoe nandanina azy izay tsy hidirantsika lalina izay. Fa ny ampitako mesazy amintsika dia le resaka premier ministre sy ministre hoe izao tontolo izao aza manana an'izay fietsehana sy fikelezana aina fa minotena mihitsy atao contre parenthèse amin'izay fametrahany rafitra ho fandrindrany ny izay eritreretiny fa programanasany ao anatin'ny mandat izay hipetrahany eo amin'ny fahefany voatendry selon ny constitution maika va isika ao amin'ny tontolo celestialy monde celeste manaitra ny sainao zany miatire ny attention anao. Ny Efesiana toko 4:1 dia misy ministera anankidimy ao révélén'Andriamanitra tontolo tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho an'ny Paoly apôstôly révélé amin'ny fiangonana église primitive isika ihany koa. Efesiana toko 4:1 ary izy nanome ny sasany aminareo voalohany apôstôly, faharoa mpaminany, fahatelo evangelistra, fahaefatra mpiandry na pastora, fahadimy mpampianatra. Izany hoe ireo ministera anankidimy ireo apôstôly, mpaminany, evangelistra, mpiandry, mpampianatra dia mitaky ministra anankidimy ihany koa. Eo amin'io fiasa ara-panahy io raha azavaiko aingana be dia mazava ho azy fa Andriamanitra tsotoa no président amin'izay tontolo celestialy zay izy no tompo fahefana faratapony amin'ny mahatsotoa azy. Dia manarakaraka an'izay Jesosy Kristy ilay mpanalalana no premier ministre ary izy manendry voalohany apôstôly, mpaminany, evangelistra, mpiandry, mpampianatra izay ilay ministra. Ka ny fanontaniana dia mipetraka hoe aiza ho aiza ianao manoloana an'ireo posta sao dia banga be ireo toerana ireo, sao dia indro mandondona ao ambaravarany fonareo ozy Andriamanitra tsotoa amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zany. Raha misy meno feo koa dia hiditra ao aminy ary sakafo aminy Andriamanitra tsotoa dia manao apelina foana. Mitady apôstôly izy, mitady mpaminany izy, mitady evangelista izy, mitady mpiandry izy, mitady mpampianatra izy, tsy mitady faux apôtre izy, tsy mitady faux mpaminany izy, faux prophète, tsy mitady faux evangelista izy, tsy mitady faux sy ny sisa rehetrarehetra izy, fa mitady ministre hotolorany fahefana sy omeny autorité ho sahaniny ao anatin'ny engagement anatanteraka n'ilay planina divine sorodana ny baiboly anteny fikasana rehetra sy ny faminanina indrindra izay mahatery ny fon'Andriamanitra ny amin'ny hanavotana an'izao tontolo izao ireo zay mbola any vielan'ny famonjena. Averiko tsara hoe misy ministera anankidimy ireo aiza ho aiza ny toeranao tsiraray avy, aiza ho aiza ny toerantsika tsiraray avy. Samy mamaly any am-pony any isika rehetra fa mampita mesazy fotsiny hoe mitady olona fatratra Andriamanitra tsotoa hiasa ho azy. Ny mahafinaritra eto amin'ity Efesiana toko 4:1 dia tsy ilay resaka hoe nolanina amin'ny fomba nampandanina azy na hoe napetraka tamin'ny fomba ametrahana azy selon ny filatsika olombelona ara-nofo, resaka corruption izany, fa resaka tontolo ara-panafy fandraisana ao amin'ny tontolo miafina celestialy. Zay ny zavatra tena ngeza be. Ka raha ataoko raha hoe tsy ao anatin'ilay hoe mahita fity amin'Andriamanitra tsotoa isika, zany hoe tsy voatendry ho ministre ao amina ministera anankiray ministera na apôstôly, ministera na mpaminany, ministera na evangelista sy ny sisa rehetra, sao lamba tokony ho mpiasa ny anatin'ireny ministera ireny. Averiko tsara hoe sao lamba tokony ho mpiasa ny anatin'ireny ministera ireny. Important be zay message apitaiko zay
tsy voatery ho asa ngezabe ny ataontsika fa miasa ny anatin'ny ministera nareo ve tsy maniry iasa ny anatin'ny ministera ny finance, maniry asa ny anatin'ny ministera ny foloanida, maniry asa ny anatin'ny ministera ny sy ny sisa be da be, tsy maniry anjavy ianareo maika ava fa eto amin'ity tontolo celestialy ity. Mety ho manakisaka W izany, mety ho mpitendry piano izany, mety ho mpitaty rakotra izany, mety ho mpandahatra izay alahatra am-piangonana, mety ho vaky teny izany, fa maniry fatratra ny zava-pana tena apresiako ianao ndana mba mandray anjara asa ny anatin'ireny ministera ireny. Fa za tena mampahery anao fa izy valipiti lehibe nataoko hoe tsy ho tazantsika ity antany ary zany valipity atsika ty any an-danitra, atao fotsiny ihany izay asain'ny tompotsy to atao amin'ny alalan'i Kristy Jesosy zanany dia ataontsika fotsiny ihany izay rehefa vitatsika izay asainy ataontsika dia ampy atsika izay. Zay message nampitaiko androany fa mino fa misy zavatra voarainao sy mba manahitaitra anao mampahery anao ampartiran'izany message izany hoe ny zavatry ny tany ary ny olon' izao tontolo izao ary tsy mahatony anao manalina mikatsaka foana izy hitoerany ao anatin'izay eritreretiny fa benediction sy ny fitahiny sy ny fahefana raisiny sy lomanosany maika avay fa isika izay manimboly sy mahatsapa miaina portion ataoko hoe portion tsy maninona ny tontolo ara-panahy maika ava fa isika zanak'Andriamanitra milaza ny tenantsika fa feno fanahy masina, milaza ny tenantsika fa efa racheté ny vidin'i Jesosy Kristy tamin'ny rahany sy ny sisa rehetra. Zay no mba zaraiko amintsika braso partage fotsiny ihany anatahaka ny efa mahazatra.